Zany ny olona mosarena eo am'le lafiny sakafo de zao tsisy sakafo am'le tanàna, tsisy sakafo am'le tokantrano, de maniry izy te ahita hanina hoanina, te ahita sakafo hoanina. De tena lehibe sy lalina ao anatiny mihitsy le faniriana hoe aiza nahita hoanina. Fa am'ty mosary resahan'ny tenin'Andriamanitra ity zany de zao tsy mofo, tsy vary, tsy sakafo, tsy hanina no ilain'ny olona sy iriny fatratra am'izay fotoana zay fa tenin'Andriamanitra. Tena tenin'Andriamanitra. Inona ny dikany? Tsisy tsony zany tenin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany am'izany fotoana zany, ohatran'le tsisy tsony ny sakafo de te ahita sakafo le olona, zay le mosarena amin'ny lafin'ny sakafo. Fa eto indray zany de hoe mosarena tenin'Andriamanitra ny olona, zany hoe tsy hisy tenin'Andriamanitra tsony. Nahoana moa tsy hisy tsony le tenin'Andriamanitra de efa voalazantsika hoe nakaton'Andriamanitra lay atao hoe varavara-pahasoavana. Zany hoe efa vita ny fitoriana rehetra manerana ny tany ataon'le fiangonana anankiray, de samy mahalala sy mahafantatra daholo ny olona rehetra hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra, manomboka eo rehefa samy mahafantatra ny olona rehetra hafanenin'Andriamanitra de mikatona am'izay ary akaton'Andriamanitra lay varavarana atao hoe varavara-pahasoavana. Ka raha ohatra ka ao aorianan'io fikatona ny varavara-pahasoavana io ny olona anankiray vao hibebaka tsy eken'Andriamanitra tsony ary tsy raisin'Andriamanitra tsony, na inona antony tsy handray tsony Andriamanitra am'izany fotoana izany. Ny fanontaniana mipetraka zany de hoe inona no anton'le mosary ary zavatra tena isy ve zany? Tena marina zany satria nazavaiko tamintsika teto hoe rehefa vita ny fitorianany fahamarinana ataon'ny fiangonana farany de mikatona le varavara-pahasoavana, zany hoe afanenin'Andriamanitra ary niza tsy manaraka le fahamarinana zay ho torian'ilay fiangonana farany am'izany fotoana zany dia handrarahan'Andriamanitra ny fahatezerany mirehatra, zay le hoe isotro ny divay ny fahatezerana tsy miaroaro zavatra. Ary arak'Andriamanitra am'izay ny loza fito ka niza tsy manaraka n'le afatra fahamarinana izay torian'ilay fiangonana farany de ho tratra ny loza fito. Ny loza voalohany moa de hoe vairatsy, faharoa ranomasina lasa rà, maty daholo ny biby rehetra ao anatiny teraka fofona maimbo. Fahatelo ny rano any amin'ny loharano sy ny ony lasa rà daholo. Ny fahaefatra masoandro mandoro ny olona. Raha reo efatra reo fotsiny resantsika de zao hita fa tena zava-doza mahatsiravina araky ny anarany de hoe loza fito, feno fahatezeran'Andriamanitra ary tena asehon'Andriamanitra fa tezitra izy ho an'izy io fahatezerana io ho an'le olona tsy mety manaraka ny afatra toriana aminy ao amin'ny événement faharoa izay afatra hoentin'lay fiangonana farany. Tsika zany zao fa mahalala hoe iza le fiangonana farany. Ty fotoana isan'ny fahamarinana ty ary zay moa tsy menatra miteny an'izany foana satria Jesosy no niteny an'izany ary efa nataontsika ny fanamarinana rehetra. De mazava ary fa de hoe ty le fiangonana hitory aminao manomboka zao ny fahamarinana zay voalaza raha teo ihany koa ao anatin'ny Baiboly manomboka zao ka ho antsika rehetra zay mijery, tsika rehetra zay manaraka manomboka zao zany de andreteny atao hoe tenin'ny fahamarinana ianareo. Ka raha ohatra ianao anaraka ny tenin'ny fahamarinana io anjara tsara no azonao. Tsy anaraka, tsy anaiky anohatra ny tenin'ny fahamarinana io ianao de zay le hahatongavan'le fahatezeran'Andriamanitra ao aminao, le tsy fanekena ny afatra torian'ilay fiangonana farany. Ka na inona antony Andriamanitra tsy mahita, Andriamanitra tsy mihevitra, Andriamanitra tsy mijery izay antony nahatonga anao tsy anaraka ny fahamarinana. Fa ny fantany fotsiny de hoe rehefa tsy manaraka ty ho azo ny loza fito, manaraka izy ho afaka amin'ny fanosirana ny loza fito izy am'izay fotoana zay. De manomboka miraraka amin'ny olona am'izay ary le vairatsy ny loza voalohany tonga loza faharoa, fahatelo, fahaefatra. Tena lazaiko anao tsisy tsy hitomany aneo am'izany fotoana zany. Na ny lehibe na ny zazakely samy hitomany hidradradratra am'izany satria maharary anie zany vai zany. Ary tsy vairatsy, tsy vaikely anankiray fa le hoe vairatsy de hoe tena ny tenanao sy ny vatanao ray manontolo voa vai hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia amin'ny antson'ny fitenenana, tsisy faritra tsy misy vai ny tenan'ny olona rehetra. Zay le vairatsy zay. De manomboka eo am'izay le olona no ho tanteraka amin'ity teny ity hoe hitady an'izay izy hoe aiza moa ny mpitory teny, iza nampianatra antsika, zay le hoe mangetaeta te andre ny tenin'ny Jehova. Maro zao am'izao fotoana zao ny ohatrany hoe tsy te hiaino an'ity fahamarinana ity. Mety nanaraka fandarana ihany ny sasany hatramin'ny voalohany fa vao naheno fotsiny hoe ty le fiangonana farany ho toriana aminao ny afatra ny fahamarinana farany
de mety zay no natonga azy tsy anaraka antsony ao izy satria tsy fantatra zay antony teneniny ihany zany. Ka ren'olon-dreny miampy atsika zay hoe mandre androany fa tsy irara, tsy anaraka, tsy anaiky, anohatra mihitsy aza angamba sanatria, de izao no tadidio ho anao io fahatezerana io, ho anao io fahatezerana io. Fa raha manaraka an'le fahamarinana kosa ianao, inona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Andeontsika raha maki teny anankiray zay efa hita tany aloha tany ihany kanefa mbola vakintsika ihany, dia ny Efesianina 1:17 sy 14. Efesianina 1:17 sy 14. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. 13 ihany zay ny vakintsika izay ahafahantsika mamaly le fanontaniana moa zany hoe raha manaraka lay fahamarinana izay hotoriny le fiangonana farany kosa ny olona anankiray na izana ianao inona no anjarany? De zao aloha reny zany le atao hoe ao amin'ny Kristy, le olona manaraka ny fahamarinana io ao amin'ny Kristy ny filaza azy. Fa raha ohatra kosa zany le olona tsy anaraka an'le fahamarinana de tsy ao amin'ny Kristy izy. Inona no zavatra takina amin'le olona zay vao azo lazaina hoe ao amin'ny Kristy izy? Voalohany, nandre tenin'ny fahamarinana. Izy zany tsy naino hoe teny fitady fitahina, teny mitady fidiram-bola, teny mitondra an'izao, mitondra an'izao, mitondra an'izao, fa ny voalaza eto de hoe teny natao hoe tenin'ny fahamarinana. Rehefa reny zay, arak'le tenin'Andriamanitra vakina teo ihany koa de hoe nino ihany koa izy, zany hoe nanaiky ary nanaraka le teny heniny izay atao hoe tenin'ny fahamarinana. De rehefa nanaiky an'io izy dia nasiana tompo-kase amin'izay tamin'ny fanahy masina. Ka io tompo-kase io no miaro azy, tsy ho tratran'le fahatezerana, tsy ho tratran'le loza fito rehefa tonga le loza fito amin'izay fotoana izay. Zay mahatonga le miavaka roa mazava tsara mihitsy zany le hoe iza ny manaraka ny fahamarinana, iza ny tsy manaraka ny fahamarinana. Zay manaraka ny fahamarinana mahazo tompo-kase izy. Nahoana izy nazo? Nandre le teny izy aloha de nanaraka an'iny, zay no anjarany. Zay tsy manaraka an'le fahamarinana kosa tsisy tompo-kase, rehefa tonga amin'izay le loza fito, tonga de izy ny tratra voalohany. Zay le tenin'Andriamanitra vakitsika ambanimasitsika eto. De zao ary, efa fantatra fa ity ary le fiangonana farany. Efa fantatra fa hanomboka ny deuxième événement tsika zao. Ary efa fantatra fa mandondono ambaravaranao sy ao atokantranonao lay afatra fahamarinana hoentin'ilay fiangonana farany. De ny fanontaniana mila ho valitsika sisa de zao, fa inona ny marina na hoe inona le atao hoe fahamarinana? Ary zay le tiako ijoroana amintsika rehetreto, ampahafantaro any marina, zay ny tokony hipetraka ao anatinao inona le marina, satria le fiangonana farany de voairak'Andriamanitra hitory sy anambara ny atao hoe fahamarinana. Ka raha ny tenin'ny vavako aloha mety ampisalasalanao ihany ary tokony hisalasala ihany ianao hoe zany ve de marina? Raha mitataratara zavatra hoe zao anganongano arirarira amin'ny antson'ny fitenenana de tokony hisalasala ianao hoe zany ve de marina? Fa andao velariko aminao amintsika mpanompon'Andriamanitra, amintsika zanak'Andriamanitra, amintsika le miteny sy mitonona hoe mpivavaka, inona natao hoe fahamarinana. Vakitsika indray ary ty teny anankiray ty zay efa nivakiana ihany fa mbola vakiana satria anomboka tena amantatra n'izany atao hoe marina zany tsika. Ka de noho izao teny zao amin'ny Galatianina 1:, Galatianina 1:, 2:12 sy 2:12. Matetika vakiny ty teny ty kanefa mbola vakiko satria ilaina ao anatin'ity lohahevitry androany ty. Galatianina 1:, 2:12 sy 2:12. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ary ny vakiny teny. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy ny amin'ny filazantsara zay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'olona izany, tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho
fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Tsy azavaiko be tsony moa fa de tsotra fotsiny tiako ambara aminao. Ny tena fahamarinana tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Ray zay manaraka, ny tena fahamarinana tsy avy aty an-tany fa avy any an-danitra. Ary manaraka araka ty teny voalaza ty ihany koa de zao, ny tena fahamarinana tsy nampianarin'olombelona fa nampianarin'Andriamanitra. Zay no ka ho tsarovantsika manomboka eto. Ary ampitsahivoko sy ampitsarovako mihitsy ianao zany satria izaho miteny aminao zao sanatria rehefa malala ary sakaiza malala tsy fihebiabona. Raha mamerimberina sy manantitrantitra mandrakariva isan'andro amintsika hoe tsy izany eno nandalina ny tenin'Andriamanitra ary tsisy olombelona ihany koa nizany ambadimbadika any afaka hiteny sy ireare hoe izany no nampianatra amin'ny pasteur fitiavana herinirina, mandainga zany olona zany. Fa ny tena marina de zao, tahaka ny tiany soratan'ny apôstôly Paoly ity zay tena marina teo amin'ny fiainany, de toy izany koa ny tenenako anao zay tena marina tamin'ny fiainako fa Jesosy re no nampianatra mivantany araka ty voasoratra ty hoe tsy nandray azy tamin'olona ary tsy nampianarina fa zao tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy irery ihany. Ka zao no izy zay no tena hoe marina zay, tsy salasalana, mifanindran-dalana sy mifandray amin'ny voasoratry ny Baiboly. Ka de zay ny resahako anao zany hoe za raha hitory sy hampianatra anao manomboko zao de hotoriko aminao le zavatra nampianarin'i Jesosy ahy. Ampahafantariko anao le zavatra nampianariny tamiko satria ireny le atao hoe fahamarinana reny. Le nampianarina tamiko zay Jesosy no nampianatra fa tsy noratovina tatsy, tsy noalalinina taria, tsy nalaina tahaka tamin'itsy na tamin'ny roa fa tena zao Jesosy no nampianatra tamin'ny fahitana sy ny fanambarana araka ty teny ity. Ka ny zavatra ampianariko ary manomboka eto, sahako tena resahana aminao mihitsy hoe io le hafatra farany, io le fahamarinana farany, io le sitrapon'Andriamanitra takiny amin'ny olona amin'izao androntsika zao. Ka zay manaraka an'io de manaraka an'le deuxième événement, zay manaraka an'le fiangonana farany, manaraka an'Andriamanitra. Izay tsy manaraka an'io tsy za akory no laviny sy tsy arahany fa Kristy Jesosy zay tompon'le fiangonana farany ary mandahan'Andriamanitra ihany koa izy, de izay mihitsy zay fandavanao an'Andriamanitra zay no ahatongavan'le fahatezerana ao aminao. Zay ny dikan'le teny zay. Ka de zao ary no izy ampahafantarina anao ary lay hoe tsy mba nampianarin'olona fa nampianarin'ny Kristy ao anatin'izao fandarana fotoana isan'ny fahamarinana izao, ary zay raha teo no tena atao hoe fahamarinana. Maro anefa no mety hiteny tahaka an'izany teniko zany hoe fa nga ianao rery ry pasteur no nampianarin'i Jesosy, zay koa mba nampianarina. De ozy koa ny sasany, nga ianao rery pasteur no nisehoan'i Jesosy, zay koa mba nisehoany. De tsy fantatro be de be ny teny de reny efa resahantsika reny. Ao ny sasany laza hoe maty de nitsangana tamin'ny maty, ao ny sasany laza hoe nahita fahitana, ao ny sasany laza hoe niakatra tany an-danitra sy ny be de be zay resahako aminao fa mbola hitombo be de be reny atoato. Mbola hitombo be de be ihany koa reny atoato. Ka zao no izy, zay tenin'olona any aleo teneniny ihany fa efa netiko taminao le teny nambarany Kristy ny ray andro manao hoe ny voany no ahafantaranareo ny hazo. Ka raha hazo any Kristy izy, Kristy no tokony voa ao anatiny ary Kristy no tokony voa ety ivelany. Ahoana no alalantsika an'izay hoe voany zay hoe any Kristy ity sa tsy any Kristy? Efa nampianariko teto zany fa lazaiko amin'ny teny ray mbava fotsiny hoe raha mifandray ka mitovy mihitsy zany, fa tsy hoe mifandray fotsiny, tena mitovy amin'ny zavatra voalazany Baiboly, ny fampianarana entin'le olona, marina zay. Fa raha ohatra ka mifanohatra amin'ny voalazany Baiboly le fampianarana entin'le olona, tsy voan'ny Kristy zany, voafa zany, ary fampianarana mamitaka sy fampianarana sandoka. Tokony hitandrintsika amin'izany zavatra zany. Fa ampitaina amin'ny Baiboly rehefa vita teny malagasy mazava be, tsy mila fanodikodonana na fanazavana ivelany toy ny hoe commentaire na ny interprétation, tsy de mila an'izany tsony fa de voalaza amin'ny teny gasy hoe zao no izy, zao no izy. Ary za manentana sy manasa antsika mihitsy manomboka zao tena hijery maso hoe zao marina voasoratra anaty Baiboly, fa tsy anina amin'ny fianona fotsiny ary tsy anina amin'le voalazan'le pasteur any am-piangonana, voalazan'le katekista, le evangelista any am-piangonana sy ny mpampianatra rehetra hoe zao ny atsika de manaiky fotsiny hoe fa manomboka zao zany tena mijery ny ao anatin'ny Baiboly mihitsy tsika hoe raha miteny ny rangahy jereo amin'ny Baiboly, zany marina ve no izy?
Raha miteny reny atsy jereo ny baiboly, zany marina vena izy. Ka rehefa hitanao fa tsy zany no izy, aza manaiky an'izany tsony. Fa zay tena marina no aoka oeketsika. Ka raha samy ampiasa ny baiboly tsika, ity misy tenin'Andriamanitra zay efa nentika ihany koa tany aloloha tany, kanefa mbola vakiky ihany mba hoeritreretintsika zany, ohatran'izao anie ny zavatra tokony fantatra rehefa ny baiboly ndresahany. Apokalipsia 2:20 sy 7:20. Apokalipsia 2:20 sy 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalazany teny. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandray ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra tao anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra tao anatin'ity boky ity. Efa nentiko ity teny ity ho iaho fa mbola ilaitsika izy androany, satria hampianatra ny tena fahamarinana aminao aho, izay tsy fampianarana avy amin'ny fisainako na avy amin'ny fandalinana nataoko, fa nampianaran'i Jesosy Kristy tamiko. Izy nampianatra dia nanome baiko azy hoe fotoana isan'ny fahamarinana, zany hoe hitory ny asan'ny fahamarinana, hitory ny afatry ny fahamarinana amin'ny tokantrano rehetra sy amin'ny tany rehetra mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Zay ny baiko nomen'i Jesosy Kristy tamiko zay, ary ianao ny fanombohany manomboka amin'ny fanaranao sy ny fahitanao zao fandarana izao. Ny androany aloha zany dia mazava aloha fa tsy ho vitantsika zany le hoe inona le marina, fa aorianany ty androany ty zany tonga de jerentsika an'izay le resaka hoe marina. Ka samy miteny marina ny rehetrarehetra fa de ho iaho hoe ny voany afantarana ny hazo. Inona le vo? Le baiboly jerena raha mifanaraka amin'ny voasoratra ao, oke. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny voasoratra ao, tsy oke. Zay no ka ho tadidinareo zay, ka aza fitapitahan'ny olona tsika fa manana maso afaka mijery ianao hoe zany ny voasoratra sa tsy zany, dia be dia be ny ady-hevitra tsy maintsy hipetraka amin'izay, satria ny marina tsy maintsy toriana, ny diso tsy maintsy ahitsy, ny tsy mety tsy maintsy amboarina, ny tsy feno fenona, zany hoe tena tiako hoenitsika sy ho hitatsika ary ho fantatsika rehetra hoe tena mivaingana, zao tokoa ny tena hoe fahamarinana, araka izay nampianarin'i Jesosy tamiko no ampianarako anareo. Voalaza reto fa zao misy fetsifetsy koa anie le olona hoe nay koa nge baiboly ny ampiasainay, tena marina aloha baiboly ny ampiasaina, fa tsetsa tsy aritra fotsiny ny ilazako fa na ny mpanasina sy ny mpanandro ny mpiantso ny fanano maty sy ny karazany reny ary eny amin'ny doanina mampiasa baiboly koa reny, mampiasa baiboly reny. Ka zay le teneniko atsika hoe aleo ny maso mihitsy ny mijery de mahita mazava be hoe zao ny voasoratra amin'ny teny malagasy, inony zany zay ny zavatra lehibe indrindra zay. Ka rehefa mampiatra ny baiboly ihany koa tsika de aza diny ty teny vakitsika teo ty le hoe tsy azo ataony manaly, tsy azo ataony manampy, zay le apokalipsy teo zay. Fa zay voasoratra ato zany hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny farany, zay ny tokony tsy maintsy ekena hoe zay ny fahamarinana zay. Fa raha mbola misy teny io zany ka mitory le mpampianatra anao na le mpitory teny eo am-piangonana